président nareo eto en forme sady tena vonina no hiatrika ny défi rehetrarehetra ary tsy maintsy vitatsika ny manarina n'ity firenena ity za dia ametraka tantara tsara lova tsara ho an'ny taranaka faramandiby ho an'ny malagasy zay zany ny anany mission tsy le place mafilohana akory no important amiko zany titre fa ny zavatra ho ataoko amin'ny firenena ary ny zavatra mba iriko mba ho tsarona amin'ny tsara ho tsarona amin'ny zavatra soa zay natao sy zavatra naorina eto amin'ny firenena ity zany hoe anarana Andry Rajoelina zany. Faly miarabantsika jiaby panaraka ny sain'ity vaovao malagasy ny faneho-kevitsy nataony Paolo Emilio Raolinarivo no zaraintsika eto fa indrindraindrindra ihany koa ny raharaham-pirenena naneho hevitra ary nanoratra nanambara izy manao hoe nanampy ny filohany ny vahoakan'ny Amerikanina, nanampy ny filohany ny vahoaka Frantsay, nanampy ny filohany ny vahoaka ao Rwanda, nanampy ny filohany ny vahoaka Afrika Atsimo, nanampy ny filohany ny vahoaka Rosianina, nanampy ny filohany ny vahoaka Brezilianina sy ny sisa tsy voatanisa. Mandroso daholo ireo firenena ireo ny eto Madagasikara enjena sy avela iady irery ny filohantsika de izany no mahagisitra antsika satria tsy misy firaisan-kina. Zay no faneho-kevitsy nataony Paolo. Izy moko eto dia hoe manohany fitondrana ary indraindray ny mpisehatra ny tambazotra serasera de hoe pisolelaka. Zay moko fiantsony ireto mpisehatra ny tambazotra serasera zay hoe pisolelaka any fitondram-pandrakana ary tsy manakianana ny zavamisy izay manjady ny vahoaka malagasy. Mipetraky ny fanontaniana ho an'i Paolo Emilio Raolinarivo. Ohatrany hoe mandeha irery mako ny filoham-pirenena Andry Rajoelina de ny vahoaka indray no hanampy anazy move manana enti-manana ve ny vahoaka hanampiana an'izany filoham-pirenena izay. Ary fanontaniana ihany koa hoe amin'ny alalan'ino mako no entiny ny vahoaka hanampiana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina zany. Amin'ny alalan'ny fitaovana ve misy ve ny vahoaka, amin'ny alalan'ny vola ve misy ve ny vahoaka, amin'ny alalan'ny hery mbatana ve misy ny vahoaka ny efa nona tsisy tsiro tsisy rano tsisy fidiram-bola de amin'ny fomba ahoana no hoe hanampiana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Ary tsy hitan'ity Paolo Emilio Raolinarivo ity ve izy no misehoseho filoham-pirenena Andry Rajoelina, misehatra rehetrarehetra de idirany doly ka izany mahatonga anazy hoe izy irery no miady satria tsy mahazo anjara andraikitra n'ireo ministera ireo na ny premier ministre zany. Irery no miseho amin'ny télé, izy irery no miseho amin'ny tambazotra serasera rehetrarehetra miteny mba ahafahany miseho hoe izaho ty tena miasa. Fa izao ndray ve izy de hitady mpiahiara-iasa na ny ministre na premier ministre aza tsy omeny sehatra ka ary maro ane ny mpanao politika efa nanome torolalana torohevitra tamin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina move mba niraisina ve izy ireny ary nihenona ve izy ireny. Fa nga tsy henony Paolo Emilio Raolinarivo fa hoe mbola izahay ane zao no mitondra zay tianay io zay anaovanay anazy io hoy ireo pomba nampanaradia ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Isika rehetra miandry Andry Rajoelina de zao ndray rehefa midona amin'ny poteau midona amin'ny rindrina de hoe ana izy anareo ry vahoaka fa mandeha irery ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Izy te hitetateta te hiseho amin'ny vahoaka malagasy ary ny vahoaka zany tsisy enti-manana amin'ny lafininana no hanampiny ny vahoaka malagasy anazy. Ary hitatsika ny vahoaka azy am'izao mangina zany fa fanampina anazy zany satria tsy mitrotra tsy mitrotra mandeha amin'ny 13 mai mahongana anazy aza ny vahoaka fa mbola misy herim-pamoretanao ary mbola mandefitra tsy mitrotra fa mbola mangina. Ary izy nambela malalaka ny asa tsara efa nanomboka tamin'ny 2018 izy. Ndao ary mako resafintsika resaka autoroute ity efa nanomboka tamin'ny 2018 izy tompoko lahy sy tompoko vavy efa nanampanantena ary efa naneho hevitra ary hitatsika misy video hitatsika raha tsika rehefa avy eo ary tao anatin'izany de resaka io manko zay resaka vola financement aiza moa ny vahoaka hanana an'izany raha tsy hoe bailleur de fonds na hoe banque mondiale no hamatsiny izany. Ary izy
hoe tsy tokony hiantehitra amin'izany fa tokony harena volamena ampelantanantsika afaka hodika dia anamboarana ny autoroute. Marina ihany teny mpanao politika hoe tsisy vola ity fitondram-panjakana ity fa oeraoera fotsiny, ary ny autoroute io dia tsisy étude, ary ataontsika hoe tsisy vola, tsisy rehetrarehetra, tsisy fitaovana fa fisehosehoana ihany nataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina mba handrekendrekena mba hadininy vahoaka malagasy indray ny olana amin'ny resaka jiro sy rano, mba hitodika hoe io izy fa niasa indray satria naverina nikitihina indray. Efa elana izy nanao vato fototra io tamin'ny 2022 ary izy tamin'ny première mandat azy tamin'ny 2018 jusqu'à 2023, nefa nataontsika goudron 1 km tsisy na 2 km tsisy, mbola manao tracement manko zareo, mbola manao lalantany na izany na tsy zany aza. Marina ihany raha antsika manko vidéo fa nokevitra nataony député Sombavamboka Roland Ratsiraka mahakasika io, fa tsisy étude, tsisy financement ary tsy manana fitaovana ny fitondram-panjakana fa rehareha ihany, fisehosehoana ihany nataony, ary tsy hay hoe mankaiza dolo lalana ty. Ary andao manko jerentsika zany fa nokevitra nataony filoham-pirenena Andry Rajoelina mahakasika fampanana izy, ary io dia fa ela tokony nandeha fa mety hoe misalasala ny banky iraisam-pirenena ireo mamatsy vola ireo amin'ny ty fitondram-panjakana izay tariny filoham-pirenena Andry Rajoelina ity, satria indraindray izy te hitady ny reto bailleur de fonds reto, indraindray izy miteny koa hoe tsy mila an'ireo. Ndao manko jerentsika zany fa nokevitra nataony tamin'ny 2018. Monsieur le Président, dia mandoa péage ary tsisy mitaraina ny olona ankehitriny fa péage mifanaraka amin'ny fahefan'ny vidin'ny vahoaka. Ny Sénégal dia tsy manana arena ohatratsika, tsisy ninina ny Sénégal fa ny nataony dia zao, rehefa nanao an'ilay lalana autoroute izy dia ny 500 mètres amin'ny côté amin'ny akavanana sy akavia no natao antoka dia nataony ny mpandraharaha ny autoroute. Madagasikara raha ny zavatra atao antoka miteny aminareo aho fa be dia be, fa tsy hanao antoka akory tsika fa zao ny ataontsika. Akora ray fotsiny olazaiko amintsika, ny volamena voalaza amin'ny fomba ofisialy fa ahondrana eto Madagasikara dia 2 tonnes 800. Zay ny voalaza amin'ny fomba ofisialy. Ny firenena ohatran'ny Côte d'Ivoire dia manondrana 25 tonnes d'or. Rehefa niresaka tamin'ny ministre ny mihinana ny Sénégalais dia ozy izy hoe ny tany Côte d'Ivoire hoe firy ny volamena ahondrany malagasy, c'est 2 tonnes 800. Mais c'est pas possible, Monsieur le Président, ozy izy. Nenay 25 tonnes, faravakely nareo tokony manana 50 tonnes. Rehefa nijerevana ihany koa ny fandranana volamena, Madagasikara ny anisan'ny manondrana volamena betsaka. Dia zao ny nano zavatra ho ataoko. Raha ofehisitsika ny fitantanana sy ny fanondranana ny volamena. Ka raha mahatratra 25 tonnes fotsiny tsika, ny 25 tonnes d'or, 1 milliard de dollars ny valeur an'izany. Ny vola anapin'ny Union européenne atsika isa-taona io 100 millions d'euros isa-taona. Raha voafehitsika zany ny harem-pirenena atsika dia milaza aminareo fa tsy mindrana intsony tsika fa tsika indray hitady ho inona natao ary hampindrana ny hafa. Noho izany tsy maintsy misy fepetra ho raisina sy apetraka eto amin'ny firenena. Fepetra voalohany dia apetraka ny centrale de l'or et laboratoire de poinçonnage, de titrage et de labellisation eken'ny tsena iraisam-pirenena. Tsy maintsy mandalo amin'ny centrale de l'or avokoa ary eo amin'ny banque centrale ny volamena rehetra ahondrana eto Madagasikara. Raha mbola misy ihany ny mini manondrana tsy ara-dalàna dia ogiaza ny fanjakana ary mandola amandy avo roeny
ary isy ny sanction pénale ho an'ireo manondrana antsokosoko ny harem-pirenena na ny volamena ataoko plasy taoko vary. Tiako lazaina amintsika dia zao ny droit indray mba tiako jerevantsika eto. Hitantsika zany faneho-kevitra nataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina dia andao ihany koa manko jerentsika faneho-kevitra nataon'ny solombavambahoaka Roland Ratsiraka mahakasiky ny autoroute satria marina zavatra teneny. Ny fitondram-pandrakana izay tarin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina dia misehoseho fotsiny fa tsy manam-bola, tsisy financement ary tsisy fitaovana. Hitantsika zao ny misy aza ireo tokotany, misy tanimbary ravaina nefa tsy manome vola ny fitondram-pandrakana. Daholo jerentsika zany faneho-kevitra nataon'ny solombavambahoaka Roland Ratsiraka izay. Mbola misy hatramin'izao ny fanadihadiana ara-teknika sy ara-tontolo iainana natao mikasika ny lala-mikodàna ny autoroute mampitohy Antananarivo sy Toamasina, hoy ny solombavambahoaka Roland Ratsiraka izay sady efa ministra ny asa vaventy sy teo aloha. Fomba nahafahana namoaka vola 300 miliara ariary tao amin'ny kitapo-mbola-panjakana izay nomena orinasa akaiky ny fitondrana fotsiny ihany ny fametrahana ny vady fototra ho fanombohana ny asa fanamboarana ny autoroute natanterahana ny 3 Desambra lasa teo iny, hoy Roland Ratsiraka. Ny teny foanako hoe aiza ny étude environnementale tsisy, aiza ny levée topographique tsy misy, aiza ny installation de chantier. Hitanareo ty installation de chantier ty nanaovana ny rocade ty, jereo installation io dala jereo any amin'ny autoroute any raha misy installation tsisy ninona, tsisy vola avy any ivelany anampy antsika amin'ny autoroute tsisy ninona. Taty afara zay vao fantatro ny tena antony ary tiako ambara mivoaka malagasy ny anton'le izy de tsotra fomba famoahana vola fotsiny le nanaovana an'le vato fototra, fomba famoahana vola 300 milliards d'ariary. Zay zany navoaka an'zareo alefa amin'le entreprise ary olona ankaiky fitondrana miraitsy kombakomba amin'le entreprise. Etsakilana nefa dia tsy mety mahazo ny vola ireo orinasa madinika malagasy izay manatanteraka ny fanamboaran-dalana, hoy Roland Ratsiraka. Za zany malahelo mahita ny zareo amin'le entreprise malagasy zay manana vola mifanjakana nanao asa tsy payena, eo ihany koa nefa voalaza rehetra anatin'izany resaka tontolo fampianarana na ny jirama na inona tsy amena vola dia maninona ty entreprise ty amena vola 300 milliards d'ariary. Donc zany fitaka io manambany vahoaka malagasy ny fanapa-kevitra ohatran'izany manambany orinasa madinika malagasy zay tokony mahazo vola zany fanapa-kevitra tak'izany tokony ametra-pialana noho izany ny ministra ny vola Rindra Asimbelo Rabany Rinarson sy ny ministra ny asa vaventy Jerry Atrefondrazana noho izao famoaham-bola tsy mazava izao, hoy Roland Ratsiraka. Tokony etsika anokatra fandadina ihany koa izy ny Bianco. Kazako na mandena tsy mandena ny fitsipapetokizana tsy problemako zany fa ny olana fotsiny tokony miala ny ministra ny vola sy fitatanam-bola satria mamoaka vola tsy misy dossier ary tsy ara-dalàna. Tokony miala ihany koa ministra ny asa vaventy satria tsisy appel d'offre tsisy nina dia misigné contrat miaraka amin'olona ary tokony miesika ny Bianco sy ny PAC. Zay zavatra zay zany tena takina androany. Tonga tena amin'ireo kadesta moa androany i Roland Ratsiraka niaraka tamin'ireo tompony orinasa izay mbola tsy nandray ny volany avy amin'ny fanjakana tamin'ny fanamboarana lalan-kely. Toy izay ary vahoaka malagasy ny afaka zarentsika eto dia azadino trano miabone na manao zay na manao commentaire fa atsika matsaritsary zavatra zay makasitraka makately na tompoko lahy sy tompoko vavy.